manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ho amintsika tsirairay avy dia mbola mitohy ny fandehanana mitory ny filazantsara Jesosy Kristy ary io dia tsy mijanona mandra-piverin' Jesosy Kristy any amin'ny rahaolinanitra fa dia Jesosy rehefa miteny izay hoe vavolombeloko ianareo Jerosalema, Jodia, Samaria hatramin'ny farany tany dia tohizantsika ny fitoriana. Averiko ihany ny antso napetraka ny Tompo, ny iraka napetraka ny Tompo dia hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetrarehetra. Ny toerana ale indray zao dia any Toliary. Toliary any atsimo Madagasikara zany andray no an'ny raha ny Tompo antsika any hitarihan'ny fanahy anaovana ny fitoriana ny filazantsara an Jesosy Kristy Tompo. Ny anton'izao filazana zao dia mba hitondrantsika mbavaka ny asa zay napetraka ny Tompo atao ary ihany koa ilazantsika ampitantsika ny filazana any amin'izay rehetrarehetra mety tsy mahita an'ity mety tsy mandray an'ity filazana ity fa ianao no mahare dia ampitao any amin'izay olona any Toliary fantatrao dia lazalazao amin'ny rehetrarehetra any fa misy filazantsara zay hotoriana any ary ihany koa ilazanao an'izay rehetrarehetra lina ny amin'izany filazantsara zany zay napetraka ny Tompo hotoriana dia ny fanampon'izay koa moa dia ny afahanao manohana ny asa arak'izay fahafahana sy etaeta ao anatinao. Fa itsika dia tena iray ao amin'ny Kristy Tompo vatana iray rantsana maro ary manana fanomezam-pahasoavana maro samihafa ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra ary samy manana ny anjarany samy marana ny toerany amin'izany rehetrarehetra zany ary dia zay no tiana zarana hoe misy fitoriana filazantsara zany any Toliary amin'ny 27 août 27 août amin'ny 10 ora sy 29 août amin'ny 2 ora sasany. Ny 27 août dia zoma ary ny 29 août dia alahady ao Toliary reo. Ny toerana dia ao amin'ny Jardin de la Mer zany, ao amin'ny salle de fête ny Jardin de la Mer. Ao ny fitoriana zay atao. Dia ny fitoriana anankiray dia any Sakara. Sakara tsy lavitra ny Toliary raha miala Toliary zany dia amin'ny adin-droa eo ny faharetan'ny lalana. Dia any Sakara ndray ny fitoriana ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle de réunion amin'ny commune ao Sakara. Reo telo reo zany ny dia zay atao any Toliary. Eo amin'ny 10 mianadahy eo raha sitrapon'ny Tompo ny missionnaire zay andeha any ary amin'ity dia andeha fiara satria ny lalana dia tsara na dia hoe lavitra ary eo amin'ny 1000 km mahery eo izay. Zany hoe raha mandeha zany dia eo amin'ny 2 andro eo ny faharetan'ny trajet dia zay zany hoe ohatran'izay zany tiako zavaina kely amintsika hoe zay le lalana zany hoe 2 andro eo zany hoe maka 4 andro eo zany trajet apetraka amin'ny Tompo fa ny fikasana hoe mandeha tsy aky zany na dia 8 eo fa zay tiana ampahafantarina antsika zany hoe asa fitoriana fandehanana fitoriana ny filazantsara an Jesosy Kristy antombotra ny fiverenan'i Jesosy ary ny zavatra misy amin'izao fotoana dia tena mila mifoha ny fiangonana mila mifoha zay nandray ny fanambarana ny momba an Jesosy Kristy mila mitsangana isika anambara ny famarinana ny tenin'Andriamanitra satria efa be loatra ary tena mirongatra ny filazantsara santoka mirongatra ny mpamina ny santoka sy ny mpampianatra santoka izay mamily ny filazantsara an Jesosy Kristy ary io dia ny zavatra misy masy dia zao hoe ny mpampianatra santoka misy fa ny client ny mpampianatra santoka ihany koa be dia be ary zay le voatenin'ny Paoly amin'ny Timoty ao amin'ny Timoty 2:4 hoe avy ny andro zay tsy azakan'ny olona intsony ny teny tsisy kilema fa angidihidy sofina izy dia hamory mpampianatra ho azy zay ilaza filazana araka na filany ary ampiala an'ireo amin'ny teny marina izy ary andeha amin'ny anganogano. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana tena hoe tsy tian'ny olona ny resaka fibebahana, tsy tian'ny olona ny resaka tahotra an'Andriamanitra, tsy tian'ny olona ny resaka hoe fitsaran'Andriamanitra sy ny fahamasinana, tsy tian'ny olona ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany fa alohan'ny olona amporisihana trano hoe matanjaka ianao, mahery ianao, mahazo vola ianao, mahazo fananana be ianao, mahazo an'zato sy ny zaroa ianao. Fa inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo tontolo zao aza kanefa ho very ny ainy ary inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy lasa tsy any amin'le famonjena ny fanahin'ny olona ny fitorana lasa tsy any amin'le hoe Jesosy lalana sy fahamarinana ary fiainana sy Jesosy ny ivo ny filazantsara fa lasa any amin'ny ahoana ny ataoko azoko tombony amin'ny zavatra anankiray dia
tena te hanambara zany tahaka ny tenin'ny Paoly hoe mpanafatsiny filazantsara izay, mpanafatsiny filazantsara zay dia zay ny antony andehanana hoe anambarana an'le teny tsisy klema, anambarana an' Jesosy Kristy ary miady ny ady tsara ny finoana. Zay le zavatra tena tiana apetraka zany. Efa fantatsika raha teo moa ny vision ny iraka ny afatra zay napetraka ny tompo. Zay ary zay ny tena tiana lazaina averiko amin'ny sabotsy 27 août amin'ny 10 ora sy azafady zoma mantsy zoma 27 août amin'ny 10 ora sy alahady 29 août amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle de fête ao amin'ny jardin de la mer ao Toliara, dia ny sabotsy amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny salle de réunion ao amin'ny commune Osakara. Reo zany fitorina. Alatsinainy 31 zay 31 août zay mbola ao alatsinainy 30 août zay sy 31 août mbola ao Toliara raha misy hoe olona tiana vangina, olona tiana ndray fampianarana, mbola misy asa afaka atao dia mbola ao zay tsy nametraka programme amina salle zay fa mandray ny fitarihan'ny fanahy am'izay hitarihandray ao anatin'ireo 2 andro alatsinainy sy talata ao Toliara reo. Dia zay ny filazana misaotratsika amin'ny fanohanana am-bavaka, misaotratsika amin'ny fanohanana zao asa zao ny dera ny aza voninahitra dia ho an' Jesosy amin'izany rehetrarehetra zany. Amen.